ny teny ny amin'ny azo fijaliana izay lohateny lesona faharoa zay no iarabana ianao any amin'ny toerana maro samihafa zay misy anao amity fotoana sarobidy loatra ity ary iarabana ihany keo an'izy am'rahavavy iaraka anafana iaraka idinidinika indray ny lesona sekoly sabata miaraba ny tsiraray avy arapaina ny lavitra arapaina isika rehetra tononona amintsika rehetra ny fiadanany tompo sambanjaka ao ambony tsirairay avy toy ny mahazatra dia atombotsika milalany vavaka izany fiarana izany ivavaka sika tompo andriamanitra tsiraray be fitiavana indray zany tombo tsy omena ho anay fakakana ho anay loatra zany satria tsy mendrika izahay kanefa de omenao an'izao fotoana iarahany mandinika ny teninao izao mba hitondra fiainam-baovao ho anay indray mamela tompony ilokay mamindrafo aminay ka raha andinika ny teninao zahay de le fanenanao masina ny mba ho arotsaka toy amponinay azonay mandray tsara zay tianao ambara ary atonga anay mba hampiatra izany amy fiainanay tononona mivavaka amin'ara Jesosy amen amen andeary ny andininy natao tadina toy ny mahazatra no anomboana azy tsy fantatra hoe izy amin'izy mirahavavy za zao nanao azy indray amty alohanty izy ary nanao aminareo zay vonona de miteny andao ataoko ary ia Koritiana voalohany toko voalohany andiny fahavalo amby folo fa ny teniny amin'ny azo fijaliana de fahadalana am'izay overy fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena saotra tompoko raha izay andina tao tadina zay no resahana de mazava ny diniky fanaovana eto fa miresaka amin'ny azo fijaliana tamin'ny raha natadidy ianareo ny lesona ny rahantsika voalohany tamin'ny lesona voalohany dia nisy tenina ambaram-poly amin'ny Koritiana voalohany toko voalohany eo andiny fa araiky am'roapolo safa roa am'roapolo izy safa roapolo fa ninitsy ijery nalala zavatra aminareo aho izy afa-tsy Kristy Jesosy indrindra fa izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana de hojery atsika zany ny tontolo manodidina ty mombany amin'ny hazo fijaliana ity ho resantsika mizara telo ny diniky fanaovantsika eto androany ho resantsika ambadika zany azo fijaliana zany amin'ny hoe ahoana ny fahendren'Andriamanitra eo anatrehan'ny azo fijaliana de ho resantsika ihany keo ny adalana ao ambadiky ny azo fijaliana sy ny herin'ny azo fijaliana ny herin'Andriamanitra ny azo fijaliana de ho resantsika hoe inona tena afatra ty azo fijaliana ty ho antsika ary ho resantsika eo lay zavatra rombo fanohitra de ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra zay izy am'rahavavy no diniky fanaovantsika kanefa melohan'ny izay dinika zay de tsara ihany mba ilazana amintsika mpiaradinika fa raha voaresaka azo fijaliana ny resahana de zareo Romanina tamin'ny androny Cicéron mpanoratra Romanina tsentralista moa izy io de hoy izy hoe aoka tsisy eritreritra am'zany aza mieritreritra momba zany azo fijaliana zany fa zany azo fijaliana zany de fitaovana famaizana ka aza mieritreritra zany satria ratsy zany ka ho andry zareo Romanina zany de tena zavatra maharikoriko azy ny miresaka momba ny azo fijaliana tena mahamenatra azy zany fanohitra am'zany izy mirahavavy neny Paoly tena ataony votoatony zavatra lehibe satria izy hoe ny azo fijaliana ny Paoly de tena herin'Andriamanitra te-piandohana ary de mba iriko mba anakery eo amin'ny fiainanao zany azo fijaliana izany ka de nizao de nao asaiko mibanjana sady ny azo fijaliana Kristy ianao zay hitondra ho anao re izy mirahavavy hojerentsika voalohany ary manahoana ny fahendren'Andriamanitra ao ambadiky ty azo fijaliana ity ya hiditra amin'ity fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'olombelona ity mosika ao amin'ny baiboly ao amin'ity lahatsoratra Paoly ity de mifanohatra mihitsy ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra mifanohatra koa arak'izany ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahadalan'ny olombelona misy teny atao amin'ny Korintiana atao Korintiana voalohany toko voalohany andininy fito amby folo zao aloha ny voalaza ao hoe fa Kristy tsy nanirakay anao batisa fa hitory ny filazantsara tsy amin'ny teny fahendrena fa ndrao foana ny azo fijaliana Kristy inona tiany Paoly ambara ao anatin'izany teny totra somary sarotra takarina satria
resaka fahendren'olombelona sy fahendren'andriamanitra zany hoe fahendrena anankiroa samihafa ny resahana zany eto a dia manao tsy hoe tsy lalao teny moa zany fa reo teny reo foana zany verimberina ny fahendrena fahadalàna fahendrena fahadalàna dia mila mahafantatra tsara n'ilay tontolo-kevitra zany isika mba hahazoantsika tsara n'ilay izy rehefa miteny moa zany Paoly eto hoe zaho izy tsy nirahana atao batisa anao batisa ao amin'io 17 dia tsy hoe tsy ilaina akory ny fanaovam-batisa sao diso hevitrantsika fa rehefa mijery an'ilay tontolo-kevitra isika ao aloha kely ao amin'ny 12 ao dia lazain'i Paoly fa miady izy ireo ny amin'ny hoe zaho an'i Paoly, zaho an'i Apolosy, zaho an'i Kefasy, zaho an'i Kristy, iza moa ireo olona tanysain'ireo olona nanao batisa, olona nanao batisa an'ilay mpino zany ka ilay mpino zany dia nanjary ny fanditra tamin'ny hoe ilay olona indraindray zany nampifanditra anazy hoe zahako an'i Paoly, zahako an'i Apolosy ary izay no nampatonga ny Paoly ny teny hoe tsy ilay anao batisa ohatran'izay na ny rahana tsy ilay ho indraindrainareo fa ny hitory ny filazantsara ny azo fijaliana misy teny koa ato hoe tsy amin'ny teny fahendrena tsy ilaina ve zany ny teny fahendrena dia tsy izay koa ny tiany Paoly tenenina tsy hoe tsy ilaina ny lahateny tsara petraka tsy mampetsi-po fa zao fotsiny ny tiany ho ambara dia hoe tandremo sao manakona ny afatra momba ny azo fijaliana izany zany hoe ny azo fijaliana foana zany no ivon'ilay filazantsara toriany Paoly ka izay zavatra rehetra mety anakona an'io azo fijaliana io na teny tsara lahatra zany na fanindraindrana olona nanao batisa zany dia tokony esorina avokoa mba tsy hotakona ny azo fijaliana. Ry mpiara-mianatra namana manoloana zany fanazavan-kevitra voaraitsika teo zany dia ny azo fijaliana izany no tena atao hoe filazantsara vaovao mafaly ho an'izao taranaka izao mety mila mitandrina zany tsika mpitoroteny mpandahateny ndao maso fitahatsika lambolambontsika amin'ny fomba fiteny mandangolango ilainy zany tsara rina mipetrapetraka mampetsi-po ny mpiaina tsara zany fa saingy zao tsy ampy zay raha toka tsy apetraka tsika mazava tsara eo anatriantsiralay ary fa ny filazantsara ny vaovao mafaly ilain'ny olona dia ny azo fijaliana ilay fahendren'Andriamanitra ary eto tsika dia resaka kosa hoe ahoana indray ary amin'ny tiany Paoly lesana mikasika ny hoe ny fahadalan'ny azo fijaliana inona no teny tsy fantatra hoe ny antony ohatra tsy nahatembola tsy nytena inona indray no azonao lazaina ho an'ny mpiara-mianatra antsika mikasika ny amin'ity le hoe fahadalana amin'izay ho very io le andinina atao tadiny ilay andininy natao tadina ao amin'ny Korotiana voalohany toko voalohany 12 hoe fanteniny amin'ny azo fijaliana ozy izy dia fahadalàna ho amin'izay ho very raha jerentsika zany dia ho an'izay ho very zany dia fahadalàna teo aloha efa niteny ianao teo ny hoe zavatra marikoriko ho an'ny romanina ny azo fijaliana resaka momba ny azo fijaliana dia amin'ny teny grika ny atao hoe fahadalàna zany tsy na hoe moria indimy no iresahana zany amin'ny Korotiana voalohany io dia raha resantsika zany hoe faharikorikony izay dia zavatra ratsy zany ka ny azo fijaliana dia fahadalàna ho an'izay ho very zany hoe ho andreo izay tsy mahalala an'Andriamanitra totsika entre parenthèse aloha ny jentilisa talohany rehefa tsy mandray ny afatra izay ampitaina aminy ho andreo izay tsy mieritreritra ihany koa afa-tsy zao tontolo zao zany hoe zava-misy olona eto amin'izao tontolo zava-misy voajanahary eto amin'izao tontolo zao ary ho andreo izay fihezany fahendreny teo le ndresaka hoe fahendreny olombelona io fahendreny olombelona io mantsy dia mitanjon'le fahendrena tiana ambara dia ny komy amin'Andriamanitra ny hihoatra an'Andriamanitra zany izay le fahadalàna izay resahana eto ny azo fijaliana nefa dia ao ambadik'izay ho azay ho very ozy izy teo fa le toen'ilay tsenjery herin'Andriamanitra resantsika ao aoriana ao izay fa ny azo ambara fotsiny dia hoe fitahiana ho azay vovony zany io zany hoe izay vonona hibanjina sy hifantoka ny azo fijaliana ary iny mila finoana izay hino io azo fijaliana io hitondra famonjena ho azy
dia hitondra fitahina ho azy zay. Mbola resantsika le hoe fitahina zay fa le hoe ny fahatalana inona ny tena tiany Paoly resahana misy amin'ny resaka fahatalana ty satria ao amintsika manko raha resaka fahatalana dia le olona mitinteny foniny amin'ny arabe iny dia manao akanjo tsisy olana azy zay be dia resahan'ny Paoly resaka le fahatalana. Anapiko kely an'izay ny zavatra tiany Paoly resahana dia tsy dia mifandray loatra amin'izay hoe adala tianao resahana hoe tsy ampisaina izay fa kosa ireo izay manana fahalotom-pitondran-tena sy amin'ny fahalotom-pisainana ny tsy fahafantarana sy ny tsy fahaiza-manavaka izay tsara. Misy olona nge dia tsy haintsony hoe tsara tena ratsy rehefa donto ao anatin'ilay faharatsiana izy dia tsy voavaka ntsony hoe ratsy na tsara. Ary araka ny teniko teo dia ilay mitanjony hikomy amin'Andriamanitra, hihoatra an'Andriamanitra, manao défi amin'Andriamanitra izy zany ambony no Andriamanitra. Manahoana n'izay resaka fahatalana resahan'ny Paoly izay raha zareo jiosy ny resahana iny ny tena zavatra natonga andreo jiosy ihany koa nieritreritra azy zay satria zavatra nisany na ny jentilisa dia tena nieritreritra ny azo fijaliana zavatra marikoriko maminatra na ny jiosy koa azy tamin'ny andron'ny zareo mihitsy moa le izy hoe satria famaizana ny mpanao eloka be vava manko ny azo fijaliana ary tena zavatra mamenatra zany hoe hovaomba amin'ny azo fijaliana zany satria mitovy sokajy amin'ny mpanao meloka zany ary fijaliana tena mamoehatra no zakain'ny olona eo amin'ny azo fijaliana ary tamin'izany andro zany dia ny jiosy mihitsy aza moa no anisany nanomboan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana satria ny antony dia zao tsy izay fahadalana ho azy zany hoe ahoana koa zany Mesia zany ve ho te hoanaiko mbony eo amin'ny azo fijaliana zany hoe tsy nisy natakatra zany tetony amin'ny atao hoe famonjena ny drafim-pamonjena amin'ny alalan'ny azo fijaliana ary zay natonga azy ho lasa fahadalana tao an-tsain'izy ireo. Andao redirantsika izay satria fa izay zany le hoe fahadalana ho an'izay ho very fa inona koa sary ny herin'Andriamanitra ambadika ty azo fijaliana ty ametrahako fanontaniana aminareo hoe raha toy izay tokoa hoe misy heriny azo fijaliana andeha za mba metraka ny azo fijaliana eo amin'ny androko apetrako amin'ny takolako apetrako amin'ny akanjoko asa atoko haingo ahoana tena azo anazavana ty hoe herin'Andriamanitra ho an'izay ho vonjena ity. Ny azo fijaliana zany dia manana hery anehoana ratsy indrindra amin'ny olombelona araka ilay voalaza teo fa kosa nefa fanoatra an'izay ny tsara indrindra ho amin'Andriamanitra. Inona ny tena tanjon'Andriamanitra tamin'ny mombany amin'ny azo fijaliana inona zany no tena nataon'i Jesosy antsika amin'ny azo fijaliana ka mahatonga antsika mieritreritra hoe manana ny hery lehibe eo amin'ny fiainantsika ny azo fijaliana. Ny ao amin'ny baiboly ihany moa dia misy an'le teny hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka ka vantany vao nanota isika dia efa vonon'Andriamanitra hanao fomba rehetra amonjenantsika ary ny fomba tsara indrindra moa zany ary tsisy afa-tsy izay raha teo dia ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana izay zany ilay drafim-panafotana lehibe nataon'Andriamanitra antsika izay porofom-pitiavan'Andriamanitra antsika izay zany le herin'ny azo fijaliana izay satria isika zany no tokony ho nalatsa-drà isika no tokony ho faty fa nisy olo-toerana antsika teo amin'ny azo fijaliana i Jesosy izay le famonjenantsika sahalan'ny hoe nalohany zany le sazy-pahotantsika dia zao hery ho an'izay vonjena ozy izy tsika teo nahoana moa ny hoe hery ho an'izay vonjena dia ho an'izay manaiky ho vonjena zany misy safidy mipetraka kosa zany ao hoe raha efa nataon'Andriamanitra kosa ary ny famonjenantsika dia inona no avalintsika azy sahalan'ilay olona tsy mahay milomano latsakan-drano ihany io efa atsipy anao ny famonjena ny lakanaina dia ny anjarantsika zany dia misafidy amikitra amin'iny lakanaina iny mba ho voavonjy ka eo zany no hoe hery ho an'izay vonjena misy safidy mipetraka ihany ao. Safidy mipetraka inona azo anapina anapiko an'izay dia zao hoe ny famonjena zany dia fanomezana natolotr'Andriamanitra arak'izay fanomezana izay dia tsy mahavonjy tena isika
fa ilay herin'andriamanitra izany hoe ilay ataontsika hoe ny fahasoavana ao anatin'izay herin'andriamanitra izay no ahatonga antsika ho vovonjy. Dia raha toa izany araka ny voalaza teo hoe misafidy isika handray an'izay fanomezana izay dia ampian'andriamanitra isika amin'ny alalan'ilay heriny mba hahatonga antsika ho tanteraka ho raisina ho amin'ny famonjena. Re mpiara-mianatra namana mizara roa zany ilay andininy voalohany Korintena voalohany andininy fahavalon'ny mizara roa mazava tsara. Fantany apetraka aiza ny toerana misy aminy le hoe ny toerana voalohany hoe fahadalana amin'izay ho very. Zay ny toerana voalohany. Dia ny toerana faharoa fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Manasa antsika ry mba hanokatra kilo amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy faharoapolo. Izao no lazainy Paoly. Sady izy no ampihavanany amin'ny zavatra rehetra aminy ka dia niranty amin'ny azy fijaliana no nanaova fampihavanana eny izy hoy izao no fampihavanana izany na ety ambonin'ny tany na any an-danitra. Zay zany no mahatonga ny azo fijaliana manana ny hery satria ny azo fijaliana mampihavana. Fananina isika teo aloha tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana fa noho ny azo fijaliana dia mahazo manantena ny zazay tsy mendrika olona tsy mendrika anany fifandraisana amin'izy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ohatra mbola misy koa mahazava-dehibe anankiray any azo fijaliana ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa ao andininy efatra amby roapolo misy hoe nindrana ny tenin'ny Isaia moa izy le ao amin'ny Isaia toko faha 1:10 le hoe fanidia-kapoka taminy nananantsika netiny ny fahotantsika nivesatra ny fahorintsika izy izany hoe tena nitondra an'izany fanasitranana izany ao antsika koa io azo fijaliana io tsy vita nampiavana antsika izy fa namerina antsika amin'ny lohan'ny indray ho tahaka an'ilay namoronan'Andriamanitra antsika hatrany amin'ny voalohany ka ny fahadalana indray zany eto ny atao hoe fahadalana indray zany eto araka izany dia ny fandavana ilay fanomezana efa tolotr'Andriamanitra ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny azo fijalian'i Kristy. Ry mpiara-mianatra namana ny fomba rehetra ahafahana mamonjy antsika zany dia efa ataon'Andriamanitra tao. Vitan'Andriamanitra ny azy anjarako ny sisa. Anjarako ny sisa andeha ry otoizantsika ihany ny zavatra resantsika ahoana indray ny amin'ny inona tena afatry ny azo fijaliana ary inona ny tena fahasamihafan'ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra ry izy miravavy inona mikasika ny amin'ity hoe inona ny tena afatry ny azo fijaliana ity zavatra nampalahelo mantsy ry zareo jiosy mifamantarana zay ny jentilisa mila fahendrena avy amin'Andriamanitra zahay ahoana ny mikasika ny zavatra io inona ny azo resahana mikasika an'izay zavatra izay. Miodikodina eo amin'ny hoe Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana trano moa zany ty afatra ny loha hevitra voizintsika eto ny hoe jiosy mila famantarana efa fantatsika moa fa ny fiheveran'ny jiosy an'izany Mesia zany dia hoe hanafaka azy amin'ny ziogan'ny Romanina ka le Mesia nantenainy hoe mila famantarana izy dia famantarana ny tadiavana zany dia zay hery hanafaka azy amin'ny zioga Romanina zay nandiso fanantenana azy satria voafantsika teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Ny ho an'ny jentilisa mitady fahendrena indray dia izao ny fahendrena teo amin'ny kolotsaina jentilisa dia tao le hoe mahay miteny, mahay mifaninana, manan-karena, malaza dia tsy hitany tao amin'ny Jesosy koa zay. Zany hoe nanjary lasa ohatry ny fahadalana ihany koa zany ny azo fijaliana ho an'ireto Grika ireto satria tsy zany le karazam-pahendrena nandrasany hoe olona anankiray ombony amin'ny azo fijaliana ve no hitondra famonjena satria ny azo fijaliana dia fanalam-baraka, fahafahambaraka senatra. Dia hitantsika nefa fa amin'ny maha-kristianina antsika ankehitriny dia tsy noho n'ireo asan'ireo mpanao asa fitoriana hatramin'izay dia takatsika ankehitriny fa zava-dehibe ty azo fijaliana ty ary mila saintsaina mandrakariva satria io zany no maneho mazava
amin'izao rehetra izao, izany hoe tsy amin'ny eto tany ihany fa hatramin'ny tontolo any an-danitra maneho amin'izao tontolo izao ny haben'ny fahavononan'Andriamanitra hanatanteraka ny drafim-pamonjena. Izany hoe io zany tena faratapon'ny fitiavan'Andriamanitra izay mila takaritsika amin'izao fotoana izao. Misy zatra anankiray keo ty ohatra somary malasa saina eny sady mahatsikaiky eny fa na teny mpianatra azy de ohatra zavatra tsy de tiandry zareo loatra ny resahany mikasika an'io izy. Rehefa nirezon'ino tamin'ny mpianatra Jesosy de za tingy izy andalo fijaliany atotro hoe atanan'ny mpanota ozy izy ho elohana ho faty maty kanefa hitsangana indray. Ndao ne mba jerefantsika ny zavatra nitranga atao amin'ny filazantsara marika toko fahavalo hoe matsikaiky ty zavatra ty toko fahavalo andiny faraky amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo. Petera no nianjadiana zavatra zao ne voalazany ty de nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavon'ny lola sy ny loha ampisorona ary mpanao-ratalàna de ho vonoina ary rehefa afaka teloana de atsangana indray ary nahariariny tsara ny ilazany izany teny izany ary Petera nanoana azy hitanila kely de niteny mafy azy. Azonareo le hoe nanoana azy de nitanila kely Aza teny an'izany ianao. Ohatra ny teny manao aviny ianao vetivety aza atsana kely resy aviny vetivety tanila de niteny mafy Petera teny mafy Jesosy tenenina mafy satria tsy takany tsy tiany andre tsy tiany i Petera ny andrea zany satria zay ny kolotsaina tezany hatram'izay. De amin'ny marika toko fahafolo ty ny tena nisy anankiray mampieritreritra koa marika toko fahafolo andiny faharoa amin'ny telopolo sy fahaefatra amin'ny telopolo de nisy an'izay teo zavatra zay koa hoe Jesosy nampianatra azy fa ny andiny fahaefatra amin'ny telopolo ary anao azy fiomezana ireny sy androra sy kapokazy ary ahafaty azy ary rehefa afaka teloana de hitsangana indray izy de tsy nisy nahateny ny mpianatra fa inona nataon'izy ireo. Ndao ny jerefantsika ny voalaza amin'ny andiny fahadimy amin'ny telopolo ary Jakoba sy Jaona zanak' Zebedeo nanatona an' Jesosy ka nao tamin'ny mpampianatra ny tianay mba ataonao aminay zao de sy angatananao zao de izao de ho Jesosy inona no tianareo angatana. Jesosy zany teny aminazy hoe za ty tsy maintsy hijaly de ho zay mpianatra mba tsy zany mba tokony ho resahana aminay fa zao mba de ino Jesosy inona ny angatanareo de niteny le mpianatra hoe mba angatanay zao de zao mba mety aminay raha toka mba mety Jesosy ny anankiray ataovy ato amin'ny akavananao de ny anankiray ataovy Izany hoe tsy azo mihitsy zany le fahefan'i Jesosy averiny fa mbola anjaka eto tany ndray Jesosy. Le ao amin'ny filazantsara marika toko fahasivy de hozy Jesosy mielato voky ianao ry izy mihitsy Satana satria tsy sapan'izy ireo re mpiara-mianatra namana tena afatra lehibe eo antsika ity momba ny azo fijaliana ity ary zay indrindra nidirantsika amin'ny etapany farany mikasika ny amin'ny hoe Kristy ery sy fahendren'Andriamanitra inona mba azo zaraina ry izy miravavy mikasika amin'io satria Paoly de tena milaza mihitsy fa tena mifanohitra tanteraka ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra. Inona mba azo ifampizarana am'izao anio izao amin'ny mpiara-mianatra antsika ka ahafantarantsika hoe andao hifikitra amin'ilay fahendrena tokana isika de Jesosy inona ny azo ifampizarana ry izy miravavy. De nge jerentsika amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany fahadimy amby roapolo. Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo. Fa ny fahadalan'Andriamanitra de hihendry noho ny olona ary fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Maso zany teny zany inona teny Paoly jery fahendrentsika teo aloha teo jery fahadalantsika teo aloha teo eto zany de zao na inona fahendren'olombelona de mbola mihoatra lavitra noho izany fahendren'Andriamanitra ary na inona fahalemen'Andriamanitra de mbola mahery lavitra noho ny heverina ho herin'olombelona zany hoe mazava ho azy zany fa tsy misy kileman'Andriamanitra ary Paoly de nanao fampitahana fanoharana zany raha ny teny an'io teny hoe raha nanana eritreritra dala zany Andriamanitra de mbola endry ary tena endry noho izay ananan'ny olombelona zany ary ny fanohitra amin'izay kosa raha ohatra ka hoe misy
everina hoe fahalemen'andriamanitra dia mbola mahery lavitra noho ny fahamafisan'ny tanjako ny olombelona zany zany amin'ny lafiny rehetra zany dia eo zany no hamaritatsika ny amin'ny hoe Kristy hery sy fahendren'andriamanitra. Izany hoe fomba fiteny zany ny filazam-Paoly fa tsy hoe manana fahadalàna akory Andriamanitra na fahalemena sanatria fa fomba fiteny le izy zany hoentiny maneho ny herin'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra izay mihoatra lavitra noho izay mety hananan'ny olombelona. Dia rehefa dinihana tokoa zany ny lohahevitra rehetrarehetra izay resahan'ny Paoly dia izao hoe ny fahendren'ny olombelona rehetrarehetra teto ambony tany na angonina azy zany ka atambatra azy zany dia tsy misy mahavonjy antsika hoe mahavita mamorona drafim-pamonjena hamonjena ny olombelona ho afaka amin'ny fahotana. Tsy misy afa-tsy Kristy irery ihany sy izay nataon'ny Kristy ho antsika irery ihany, izay ihany no afaka mitondra ny famonjena antsika ary izay no mahatonga an'ilay hoe i Kristy no herin'Andriamanitra. Voalaza indroa moa zany ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany 9:20 sy ny 9:4 samy voalaza ao fa Kristy no herin'Andriamanitra, zany hoe isika rehetra zany maha-kristianina tsika na mpitandrintsika na mpianatra tsika na apôstôly isika na izy tsika na iza fa rehefa kristianina isika dia mila mitandrina fa iza zany no ivo tokony ho ifantohantsika dia Kristy irery ihany. Ry mpiara-midinika namana mifanohitra tanteraka tsy afaka miara-dalana ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'olombelona. Zao nefa talefa 18 tsika fa tsy ny fahendrena azy zay le taka ao anaty saitsika no toerin'ny Paoly. Fantatsika tsara fa ny malagasy manana fahendrena fa tsy zay le fahendreny malagasy zay ny tenen'ny Paoly. Ny ray aman-dreny manana ny fahendreny ray aman-dreny, tsy zay ny tenen'ny Paoly fa le tenen'ny Paoly eto dia ny karazam-pahendren'ny olombelona zay miezaka ifaninana amin'Andriamanitra ka mahatonga azy ikomy. Dikany hoe mikomy mahatonga azy ho tafalatsaka aminatina ota manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Soa ihany fanazavainareo mirahapavy teto fa Kristy irery ihany no fahendren'Andriamanitra. Ary zay ilay lazain'le hoe amintsika izay vonjena fa amin'izay voantso dia lazainy hoe inona dikany teneny hoe amintsika izay vonjena izay mino izay voantso dia lazainy hoe vondrona iray ihany izy ireo izay vondron'olona izay manao fanandramany famonjena amin'ny alalan'ny finoana any Kristy irery ihany. Andeha faranantsika andinika inona reny mba teny farany mba azonareo mirahavavy mampahirezana anay izy, mampahirezana mpiara-mianatra rehetra manoloana izany hoe ny votoato ny filazantsara na ny hoe ny teny ny amin'ny hazo fijaliana izany. Ny teny farany azoko entina ngamba dia izao hoe tamin'ny andron'ny Paoly zany dia tena sarotra ilay asa fitoriana satria tamin'ny ankamaroan'ny olona tamin'izany dia tena fahadalàna tokoa ny azo fijaliana. Zavatra tena ratsy sy mahamenatra teo tamin'ny androny zany ary ny fitorianan'izany mpamonjy Andriamanitra ombona amin'ny azo fijaliana izany dia tena tao fahadalàna. Dia feno fanoherana ny asan'ny Paoly kanefa tsy mba kivy Paoly fa ary zany tsy fahakivian'ny Paoly zany dia mba ho lesona ho antsika koa fa na inona zany fanoherana mety atrehantsika ankehitriny dia amin'izao tsika efa mahafantatra ny lanjan'ny azo fijaliana izao dia izao manana olona vonin-kiaino famarinana foana Andriamanitra tahaka tamin'ny andron'ny Paoly fa tsy very maina reny asantsika ireny dia engany antsika azoto hitory an'i Jesosy amin'ny manodidina antsika. Ao amin'ny Korotiana, ao amin'ny Romanina toko fahendrena 7:20 dia misy teny toy izao hoe fa fahafatesana tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Raha toka manota isan'andro isika ho aloha zany mety misy fahotana ataoko fa zao kosa ilay azo fijaliana no inoko fa hanafaka izany fahotako izany. Finoko an' Jesosy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana hanadio ny fahotako no hanafaka amin'izany hoe fahafatesana izany ka tsy ho tratra amin'ny fahafatesana. Izay zany mifanariko ho aza ho antsika tsiraray avy tsy ho tratra amin'ny fahafatesana fa handray kosa ilay tsy anjery hoe
herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Ry mpiara-mianatra namana, mampahery mihazo fijaliana. Tsy le amin'ny mahazo azy, tsy iny sao de diso hevitra indray isika hoe ty azo ty zany de tena indraindraiko ty, tsy io. Fa le zavatra nataon'Andriamanitra, ilay fanolorantena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, io le azo fijaliana. Ary indrindra le lazain'ny Paoly hoe fahatalana ao amin'izay ho very, tsy ianao le ho very. Amen. Fa herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena, isika le ho vonjena. Amen. De hoy izy hoe enatrehan'ny olana rehetra lalovanao amin'ny fiainana de ny azo fijaliana no vahaolana ho antsika tsirairay avy. Ka ninona zavatra lalovanao de zao aoka ampitraka ampahery anao ny azo fijaliana. Raha vao miresaka ny azo fijaliana de tadio foana le zavatra nataon'i Jesosy ho anao ka nandatsahany ny ainy mba hamonjy anao. Zavatra roa ngezabe nataony teo amin'ny azo fijaliana: fampihavanana, fanasitranana. Ary ny tena anankiray fotoatiny izy anako mitambatra, famelan-keloka. Dikan'izany tsy zao hoe famonjena. Hitondra famonjena ho anao ane ny lesona izay niresantsika teto androany. Andeha ary ho faranantsika mivavaka ny dinika ny fanaovana, hivavaka sika tompoko. Tompo, misaotra anao zahay satria ianao no nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Misaotra ray eo satria nekenao ny zanakao hanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ho anay. Hitondra fampihavanana ho anay anie zany, hitondra fanasitranana ho anay anie zany, ary indrindra hitondra famonjena ho anay anie. Izany fitiavana lehibe izany. De mita eny mpiara-mianatra rehetra, mita eny tsirairay avy. Tononona mivavaka amin'ara Jesosy. Amen.